Falitafaraka aminao indray ny tena koa atao anatin'izao fandarana fantaro ny marina izao a. Amin'ity androany ity sika dia resaka loha hevitra anankiray vaovao indray dia hoe inona marina no tena atao hoe kristianina. Inona marina no tena atao hoe kristianina, izay no resahantsika ao anatin'ny fandarana androany. Ny tena hoe kristianina moa dia teny izay antsoina ny mpianatra Jesosy ihany ny kristianina. Ny kristianina dia ireo olona izay efa nino sy nandray an'i Jesosy. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 1:10 ny 9:20 dia milaza hoe ary tiany Antiokia no niantsona nanaovana ny anaran'ny mpianatra voalohany hoe kristianina. Zany hoe ny kristianina zany dia mpianatra Jesosy. Ny mpianatra Jesosy dia ireo olona izay efa nino sy nandray an'i Jesosy. Ary ny mpianatra Jesosy dia ireo olona izay mankatoa ny baikon' Jesosy. Ny baikon' Jesosy dia ilay voasoratra ao amin'ny Matteo toko 7:20 dia ny 7:20. Matteo toko 7:20 ny 7:20 ny tapany voalohany dia milaza hoe koa mandehana ianareo ary ataovy mpianatro ny firenena rehetra. Ny mpianatra Jesosy dia izay rehetra mankatoa an'izay baikon' Jesosy zay. Ny mpianatra Jesosy dia izay rehetra manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tenin' Jesosy zay hoe koa mandehana ianareo ary ataovy mpianatro ny firenena rehetra. Ary hitantsika zany raha mamakytsika ny boky asan'ny apôstôly dia hitantsika fa ny mpianatra Jesosy dia tsy nijanona fotsiny tamin'ny toerana anankiray zareo, fa nanomboka tao Jerosalema dia rehefa avy eo nitety ny faritra rehetra sy ny firenena rehetra zareo nankatoa ny tenin' Jesosy ny mpianatra nandeha nitory ny filazantsara. Izay zany natao hoe mpianatra Jesosy ary izay no tena atao hoe kristianina, dia tsy mijanona fotsiny amin'ny toerana izay misy azy. Zany hoe tsy mandeha any am-piangonana fotsiny natao hoe kristianina, tsy izay rehetra maka any am-piangonana, fa ny kristianina dia izay rehetra manatanteraka ny baikon'i Jesosy hoe mandehana ataovy mpianatro ny firenena rehetra. Ny kristianina dia mitaika misy andraikitra izay takina amin'izay fiainana maha-kristianina izay. Ny kristianina dia tsy natao hipetraka fotsiny na mpitazana fotsiny hoe fanandray ny famonjena dia ampy izay, hoe fanandray ny famonjena dia mionona amin'izay fotsiny. Tsy izay ny tena atao hoe kristianina, fa ny kristianina dia natao hiasa. Ny kristianina dia misy iraka, misy andraikitra izay napetraka Jesosy amin'ny kristianina rehetrarehetra. Dia io tenin'Andriamanitra amin'ny Matteo toko 7:7 io dia mila natao handeha isika, tsy natao hijanona hipetra fotsiny amin'izao tsika, fa ny rahan'i Jesosy tsika mba handeha hanao ny asany. Jesosy dia niteny mihitsy any amin'ny Matteo toko 7 hoe tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra. Inona ny sitrapon'ny ray izay ny an-danitra? Dia ny anaovantsika ny asany tahaka ny Jesosy izay nanao ny asan'Andriamanitra, izay nitory ny filazantsara. Tsy nipetraka fotsiny Jesosy fa Jesosy dia nitory filazantsara. Misy tantarana vehivavy anankiray ihany koa ao amin'ny Jaonina toko 4 vehivavy anankiray Samaritana. Rehefa nino sy nandray an'i Jesosy izy, tonga mpianatra Jesosy io vehivavy io dia tsy nijanona fotsiny teo izy, fa rehefa nandray ny famonjena izy dia nandeha nitory ny famonjena izay niraisiny tamin'ny mpiray tanàna aminy ary vokatra izay dia voavonjy ihany koa ireo mpiray tanàna tamin'ilay vehivavy. Ka zany dia modelo antsika kristianina. Isika kristianina tsy natao hipetraka fotsiny, fa isika kristianina dia natao hanao ny asan'i Jesosy, hanao ny asan'Andriamanitra, hanatanteraka ny baikon'i Jesosy izay milaza hoe mandehana ianareo ataovy mpianatro ny firenena rehetra. Ary rehefa tonga ny fotoana izay hitsarahan'i Jesosy atsika, dia rehefa tonga ny fotoana izay andraisan'ny kristianina valom-potia, dia izay rehetra nanao ny asa ihany mandray valom-potia. Izay rehetra nanao ny asa ihany no mandray ny loka. Io tahaka ny hoe football zany, tahaka ny football misy ny spectateur, misy ny mpijery dia misy ireo joueur izay milalao eny an-kianja, dia izay milalao eny an-kianja ihany no mandray ny loka avy eo. Izay ihany mandray ny kopy avy eo, fa tsy ny spectateur, tsy ny mpitazana fotsiny mandray ny loka, fa izay rehetra mirotsaka an-tsehatra eny an-kianja sy manao ny asa ihany no mandray ny loka. Dia ohatr'izay ihany koa
ny fiainantsika kristianina tadidio tsara fa hotsaraina isika ndray androany isika kristianina tsy hotsaraina ntsony noho ny fahotantsika fa isika dia tsaraina noho ny asa izay nataontsika hoe inona sy inona avokoa ny asa rehetra dia arak'izay ny zavatra ho valim-potia zay ho raisitsika amin'Andriamanitra. Ka raha kristianina ianao efa mino sy nandray an' Jesosy fotoana izao anatanteranao ny tenin'i Jesosy hoe mandehana ataovy mpianatro ny firenena rehetra, mijoroa amin'ny maha-kristianina anao mitoriany filazantsara, aza miafina tsony, aza fenana ny maha-kristianina anao ary aza menatra amin'ny maha-kristianina anao fa mijoroa sahiny mijoro vavolombelona ary sahiny zaran'i Jesosy amin'ny manodidina anao rehetrarehetra. Tadidio tsara fa misy olona tsy ho voavonjy mihitsy, misy olona tsy hiova mihitsy raha tsy ianao no mijoro, raha tsy ianao no mitory filazantsara aminy dia mino fa nandray zavatra indray sika tamin'ity androany ity mirary soa tahiny Jesosy daholo.